politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Mbola didina ikoa ny manome soatoavina tsara anareo mba anananareo fahendrena sy asina. Mahay sy marani-tsaina ny tanora malagasy, mila anareo tanora ny firenentsika ary tena manana anjarana toerana lehibe eo amin'ny informatika ny sehatry ny fanabeazana. Izay no afatra Andriamato Solofra Soarahona Raimpiay ireo mpianatry ny IT University Andiany Sosiatrika nandritry ny famoahana azy ireo. Notanterahana atao amin'ny Espace Rose Bypass moa ny alakamisy 2024 ny lanonana fanomezana marim-pamahaizana lisansa sy master 2 ho an'ireo mpianatry ny IT University Andoharany Fotsy. Ny isa 750 soronjato ny mpianatra nivoaka ka ny 70 tamin'ireo no nahazo ny master 2 MDBS BR Andiany Atrika ary ny 9 soronjato ambiny nahazo ny lisansa Andiany Soa. Andriana ary vonitsinjo herisetra no major de promotion ho an'ny marim-pahaizana lisansa raha toa ka raha harinjanahary tiana maro tiana kosa ho an'ireo nahazo ny master 2. Faly be za satria ohatrany hoe c'est iny zany récompensako tamin'ny effort rehetrarehetra nataoko sy ny résultat rehetrarehetra azoko hatramin'izay. Dia ankoatran'izay nefa za sceptique koa satria quand je regarde l'avenir devant moi dia je me rends compte hoe tsy misy dikany anie le major fa mitovy daholo ihany izay mpianatra eto vao manomboka le fiainana. D'ailleurs demain tsisy atadidy intsony hoe iza major ny promotion soa fa juste hoe la vie commence ici dia plutôt hoe faly mandinika le avenir miandry anahy. Voalohany indrindra aloha tena faly be satria major de promotion dia faly be ihany koa satria nitanjona hatramin'ny voalohany dia nihazo an'ity master ity dia misaotra betsaka ny ITU tamin'ny opportunité ahafahana nanatanteraka an'izany. Anisan'ny natafavoaka mpianatra modely sy mahay ny IT University ary hita misongadina tokoa izy ireo rehefa tonga eo amin'ny tontolon'ny asa na ny eto an-toerana na ireo lasa any amin'ny orinasa ivelan'ny Madagasikara. Matsapa tsara izany ireo mpitantana orinasa izay tsy nisalasala ny laza fa sady aingana famaholana ireo mpianatry ny IT University no mahay miasa tsara amin'ny hafa ihany koa. Afatra napetraka ireo mpanabe, mpampianatra sy mpiay ho an'ireo rehetra mandalo eo anivon'ny IT University moa no hoe sahy manorina, manangana ary manana faharetana. Faly tena faly. Dia voalohany indrindra aloha misaotra an'Andriamanitra lehibe. Dia misaotra indrindraindray ihany koa mpanabe rehetra, ny mpiara-miasa rehetra atao amin'ny ITU ny mpiara-mianatra rehetra. Dia misaotra betsaka an-tsinjo. Dia tsapanay tao anatin'ny fampianarana izay natao fa tena hoe nisezaka be nataon'ny mpampianatra. Ho an'ny ray aman-dreny dia tena fifaliana ny hoe nahavita ny fianarana ny zanaka. Ary eto izay dia tena makasitraka manokana ny université ITU izay nanabe napita fahalalana fa tsapanay mihitsy na eo amin'ny fiainan'ilay zanaka azy le fifehezany an'ilay informatika zany. Tena université manana ny maizy azy ary mahafaly eto amin'ny firenentsika manana an'izany ary manabe mpianatra maro dia maro afa-po na ny entin-jareo any amin'ny traikefa any amin'ny setry ny asa aza dia hita ny fiantraikan'izany. Amaraparana ny lamina anatiny mikasika ny toerana politika sy andraikitra anatiny ny etsy amin'ny anteny meram-pirenena Tsimbazaza. Tsy dia nisy fahagagana, sarotsarona demokrasia no hita. Raha ny endriny ivelany aloha ho an'ilay firafitry ny boromaritra dia saika ireo ministra Orange teo aloha no nomena toerana filohan'androm-panjakana sy filoha-lefitra. Ny arahana lalana ny vokatra ho an'ny governemanta fa dia isan'ireo tafiditra tao anatin'ny fitsim-pahapitokisany'ity androm-panjakana ity 2 taona lasa noho ny tsy fahombiazan'ny fahefana-panatanteraka ireto ho lasa mpandidy sy mpanapaka ao Tsimbazaza ireto. Vita izany iny ny fametrahana rafitra mpitehaka sy mpanangatanana dia ho avy indray ihany koa ny kajikajy anaovana be fandroaka ho an'ny fifidianana be ny tanàna. Ho avy ny atendan-kanina politika, ho avy indray ny pasoka domy samihafa ankoatra ny propaganda mandavataona. Fa tsy hita izay fahombiazam-pitantanana sy akon'izany any amin'ny ato volan'ny isa-tokantrano. Dia ho toy izay hatrany ve sanatria ka ilay tena asa ho an'ny firenena, ny asa amahana ny olan'ny vahoaka sy tadiavana izay mahasoa azy tsy misy sy tsy hita taratra velively.
voamarika fa tsy ampy ny fangararano mikasika ny fikirakirana ny vokatra teo an'iny SRMV, ny CENI ary ny ACC. Nanova amin'ny ampahany ny tontolo politika eto Madagasikara ny fifidianana solombavambahoaka farany teo hoy ny sampana hanaraha-maso ny fifidianana ivon'ny demokrasia faharimbonana na safidy. Noentin'izy ireo nanoloana amin'ny mpanao gazety anio ny tatitra farany mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka ny 7 Mey 2024. Mba andraisana anjara amin'ny fametrahana fifidianana azo antoka, mangarahara, ekeny rehetra ary mba hiatohana ny fanaraha-maso voatsinjara tsara, ny safidy dia nanara-maso birao fandatsaham-bady toa miisa 7,303 mandrakotra komina 700 miparitaka manerana ny distrika 20 sy faritra 30 manerana ny nosy. Nateo moa zany fizotry ny fifidianana mpilaminana dia ny mba antoerana hoy izy ireo ny trangana mpiaya sy ny tsy fahatomombanana ary ny lesoka nandritra izany. Fandavany ny fitoriana nataonay ato amin'ny safidy. Ny zavatra tsikatranay koa mahakasika ny fitoriana amin'ny ACC raha manao fifanampiana tsika zany hoe firy ny isan'ireo fitoriana nalefa tany amin'ny ACC dia firy ilay nanomezany valina dia natsikatrana hoe nisy anelan'elan'isa hoe tsy ny traité-ny ACC ilay fitoriana. Ho anay safidy manokana dia nisy fitoriana anankiray nataonay zao tsy natanay valy mihitsy. Rehefa nanontany moa ny avocat dia hoe to anatin'ilay adino. Fitarainana miisa 700 no voarain'ny safidy nanomboka tamin'ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra hatramin'ny 1 Mey 2024. Kandida enina nambaran'ny CENI ho mpandresy vonjomaika saingy resy taorian'ny fanitsin'ny voka-pifidianana nataon'ny ACC. Ny 5 tamin'ireo dia kandida tsy miankina no resena mba ho tombotsoan'ny kandida Irmara. Ny lalàna antsika koa dia mametraka hoe izay avoakan'ny ACC dia tsy azo ivalozana, fa izahay koa dia mahalala amin'izao fotoana izao hoe ireo amin'ireo kandida enina ireo dia mbola ohatrany mametraka fitoriana any amin'ny ACC taoriana ny ray proclamation ary ny angom-baovao enina ihany koa na lalàna fa noraisiny ACC ilay fitoriana taoriana amin'ny vokatra. Izay zatra mbola tsy nisy raha ny fahalalanay fa hatreto koatra mbola tantara mitohy zany ireo an'ilay distrika anankienina ireo. Tsy ampy ihany koa izy ireo ny entimanana anatanterahana ny fanabeazana sy ny fanentanana ny mpifidy ary mbola fanamby lehibe ny fampandraisana anjara ny rehetra indrindra ny mponina any ambanivohitra. Nisy fiantraikany be ihany koa ny fahatarany fanapariana ny fitaovana fanentanana tany amin'ny faritra sy ny distrika. Ilaina ny fanavaozana ny paikady nasionaly momba ny fanabeazana ara-pifidianana iandraiketany CENI mba hisiany ny fandraisana anjara ny rehetra. Na izany aza dia mbola mitoetra hatrany ny fanakianana mikasika ny fahaleovatenany sy ny fiandanian'ireo mpikambana ao aminy ary koa ny tsy fahampiany mangarahara eo amin'ny fitantanana ny tetipolo. Mbola olana lehibe ihany koa ny fahazahoana vaovao tena ilaina sy ny kalitaon'ny fampofanana ireo ratsamandaika ny CENI. Mbola ilaina ny fanatsarana hatrany ny fifidianana satria mbola lasa anjobo-barantsany ireo vondron'olona sasany toy ny tanora 20 ka hatramin'ny 20 taona, ny vehivavy ary indrindra ny olona manana fahasimbanana. Mbola fanampy ihany anefa ny fisian'ny tsy manota amin'ny fifidianana. Nisy moa ny fitoriana napetraky ny safidy tany amin'ny ACC nandritry ny fifidianana ho solombavambahoaka iny izay tsy nazona rariny avy amin'ny ACC ny ankabeazany raha ny fanazavan'izy ireo. Dia ny raha mahita fa tsy nisy zany ny vokatra hoe tsy filazana azy hoe rejeté. Nisy anankiray izay nahitana nazahoana ny rano justika malagasy fa ny ankoatran'izay dia rejeté zany ny tenenana zany. Nitondra tolo-kevitra
lahara-pamehana hanatsarana ny fikarakarana ny fifidianana hafa ho avy ny safidy mba hametrahana ny fifidianana azo antoka mangarahara eken'ny rehetra. Ny tolo-kevitra anay io lainy vakianay teo dia ilay eritreretina hoe azo tanterahana mandra-pahatonga amin'ny ilay novambra na tanterahana ny fifidianana be ny tanàna. Izay na ny fitsarana ohatra zany dia tsy ny ACC intsony fa ny tribunal administratif zany fanabeazana sy fanetana hoe ny toeram-pifidianana koa dia commune. Teo aloha raha ny olona ao anatin'ny district mahazo mifamezivezy ny androm-pifidianana amin'ilay fifidianana raha manataratasy amin'ny fifidianana communaly kosa ohatra dia tsy maintsy ao anaty commune ihany ianao no afaka mifidy. Zany mila ao anatin'ny fanabeazana sy fanentanana izay nentanana ny sely hoe dian'izao dia efa isady mahakasika an'izay fanabeazana sy fanentanana izay. Sary efa toy ny hita teo alohany ihany no hita ankehitriny eny anivon'ny antenimieram-pirenena araka ny faneho-kevitry ny mpanao politika taorian'ny fitsanganan'ny boromaharitra vaovao teny Tsimbazaza. Raha ny lojika politika sy ny demokrasia tokoa moa zany ao amin'ny tany demokratika dia hoe ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana zany no tokony ahitana taratra ny firafitry ny gouvernemanta vaovao eo. Raha ny antsika aloha zany nefa dia tsy izay ny zavatra misy fa ilay tonga-panjakana zany no manao izay tiany atao satria nge tsika mba fantatra na ifirafitry ny antenimieram-pirenena vaovao nge boromaharitra tsy hoe akory ny tetena nanana fahaleovan-tena ireo ilay mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena ny fidy an'ireo boromaharitra ireo fa fantatsika hoe ny parasiteny io dia manaiky fotsiny zany zareo anatin'izay. Mbola lany 100 ho filoany kandidan'ny mpitondra. Tsy agaga raha mbola tsy ho namany tsy ampoizina ihany ny hoe surprise fa dia endrikendrika fotsiny ny zavatra rehetra atao. Raha vao mbola mpitondra fanjakana voafatitra avy any ivelany sy voafatitra ilay rafitra maloto dia miza hoe sarotra no anatena fampandrosoana na vahaolana avy amin'izany fa mametraka sosikevitra ary mahasamy tondra adihevitra tena ao amin'ny tombontsom-bahoaka dia ireo le mandrafitra ny antenimieram-pirenena vaovao na ireo le manana ny maro misy ireo any miveriko hoe fipetrahan'ilay fanontaniana. Ary mety ho endrikendrika sarisary lalaovina fotsiny ihany koa ny fanendrenan'ny prime ministra sy ny fananganana ny gouvernemanta manaraka eo.